ny fiverena n'ilay mpanjaka. Ary noho ny mamantona alina dia nisy antso hoe indry mpapakatra mivoa mba hijena azy Matio 10:9. Tamin'ny ora sy fotoana tena maizina indrindra no itoy ilay fanantenana ny ainana nandritra ny taona maro ny fandimby. Inzao fa eno ny feon'Andriamanitra manao hoe vita. Mampiovitrovotra ny lanitra le feo toy ny godrobaratra, toy ny orohorontany be ny fiavian'ny tafika goava ny lanitra riavana. Ireo zanak'Andriamanitra atratra sy toa feno very fanahy teo iny dia voadidin'ny havana ary miatrika ireo mpanenjika azy amin'ny endrika miramirana feno fahaliana indray izao. Mirana ny endriny satria fantany fa mpanavitra azy sy ny tafiky ny lanitra no indreny tonga akazy ody riavana. Indro izy avy amin'ny rahona ary maso rehetra hita azy na dia izay nandefina azy ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Apokalipsy 1:7. Tsy misy zany fifaliana anaty miafiny zany arak'izay nolazaina taminao. Sa mahita io tranga mampagaga io ny olona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany. Andositra sy fadiranovana any ambany vatobe sy lavabato ny ratsy fanahy miezaka miafina ilay mpanjakany masina izay avy manantona azy. Ary toy ny efa nolazainy Jesosy dia hitsangana voampasana ireo tompony nandraikitra voalohany tamin'ny fitsarana sy ny famatsiana azy tamin'ny hazo fijaliana ka natromaso ny fiaviam-be voninahitra eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Ny tenany tompo no hidina valy an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feno arkanjely ary ny trompetan'Andriamanitra ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Tesalonianina 1:4-9. Feo trompetra indray manakoako eny amin'ny abakabaka dia inzao miantso amin'ny feo mafy an'ireo olona masina izay natorona nandritra ny taona ny fandimy tao am-pasana ny tompoka manao hoe mifoaza, mifoaza, mifoaza ianareo izay matory ao amin'ny vovoky ny tany ary mitsangana. Tafik'olo masina nalikisa no mitsangana avy eo amin'ny fandriam-bovoka manerana amin'ny vonin-tany. Indreny izy ireo va miseho amin'ny endrika tanora be voninahitra, tsy misy alokaretina intsony na fahasembanana riavana. Dia vaova ihany koa ireo izay avy nandalo ilay fotoana nampiororo teo. Tao anatin'ny iray mpimaso dia nitafiny tsy fahalovana ny tenany riavana. Ary etsy andanin'izay torakovitra ireo ratsy fanahy eo ampitazana ilay fisehoana mahagaga. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho any amin'ny rahona. Hijena ny tompony amin'ny abakabaka dia ho any amin'ny tompo mandraka hariva isika. Tesalonianina 1:4-7. Raha iny toa mifanintsintona iny ny tany eo ambany dia indreny ny voavonjy manidina miakatra miala amin'ny fahasimban'ny tany riavana, manidina miakatra hitsenan'ny mpamonjy azy izay ao anivon'ny anjely atapitrisany. Nivadika ny avarotsy ny fodiny alahelo, ny fahotana sy ny fangiry firena. Ny voaly izay nampisaraka azy ireo tamin'Andriamanitra dia nesorona tsy misy intsony ary dia afaka mibanjina mifanatrika amin'Andriamanitra sy ny anjely izy ireo. Ary amin'izany andro izany izay voavonin'i Jehovah dia apatrapatra hatramin'ny faran'ny tany anankiray ka hatramin'ny farany koa. Tsy isaona na angonina ireny na levona, tsy isaona na angonina na levona ireny fa ho zezika eo ambonin'ny tany. Mandritra ny fiavian'ny fandroany dia korotana sy faharavana tanteraka ny ety am-planeta tany. Izany rehetra izany dia ao anatin'ny kikan-devoly izay toy ny tafiotra, ny horohorontany, ny ranomasina mangotraka be, ny ranomasina riavana milentika ny nosy. Raha ho mainty toa misy amboaravaraka-tezerana ny mandrakotra ny tany amin'ny avandra goavana. Ireo ratsy fanahy tafavoakany amin'ireo lozabe ireo kosa dia maty ny fahazavany ny fanatrihan'ny tompo riavana. Miparitaka eny ambonin'ny planeta potika ny vatan'izy ireo. Hatramin'ny famoronana dia samban'izao vao tsy nisy olombelona teto ambonin'ity tany ity. Fa Satana sy ny anjely niodina niaraka taminy no sisa tavela mitazana ny vokatry ny nataony.